Amin'izao matonaly izao dia mahafaly anay foana ny mizara vaovao aminareo isan'andro isan'andro ary tsy ankiato indrindra tsy mifidy fotoana na maraina izany na antoandro ary na hariva. Amin'izao moa dia hariva no hizaranay vaovao aminareo koa zarainay ampitiavana famelohana izany aloha dia aboneny chaîne-tsika ary azadino ihany koa ny manisy like ny video indrindra indrindra mametraka ny commentaire. Ataovy ny fanaovana izany abonnement izany ireo tompoko vavy sy tompoko lahy melohany zava-drehetra ary toy izao ny fanaovana azy. Avy hatrany tonga dia vavany isika ary tonga dia hiditra amin'ny foto-kevitra izay ho lazaintsika ary tsy ataontsika lavakory ny resaka. Hizara vaovao isika ary hizara zavatra mandalo, hizara ny zava-misy ihany koa izay mandalo eto amin'ny tanintsika ary ny voalohany hidirantsika amin'izany dia ny hoe 7 isanjato ny ankizy 5 taona hatramin'ny 17 taona eto Madagasikara no efa tsy maintsy miasa raha araka n'izay zavatra navoaka ny UNICEF Madagasikara. Vokatra fantrana ve no mahatonga an'izany sa vokatra inona koa dia anjarantsika tsirairay ny mamaly izany fanontaniana izany fa io no zava-misy dia ampahafantarina ao antsika rehetra. Mbola tsara ho fantatra hatrany ampahafantarina isika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity fa miisa 4,700 ny tranga fangalarana tao Antananarivo tanatin'ny 5 volana tamin'ity taona ity ary olona 7,700 no voasambotra nandritra ny iny 5 volana iny koa dia ampahafantarina ianareo rehetra koa satria tsara amintsika tsirairay avy ary tsara amintsika rehetra ny mahafantatra an'izay fa izay no zava-nisy tao anatin'ny tanintsika tao ary izay ny zava-nisy tao anatin'ny kapitalintsika Madagasikara tsy aiza moa izany fa Antananarivo. Rehefa vita moa izay zavadrehetra noresantsika izay ndeha isika hiresaka ny zavatra malaza eto amintsika, hiresaka ny zavatra misongadina ihany koa. Inona moa ny zavatra misongadina eto Madagasikara? Tsy inona izany fa any Toamasina resaka Miami. Miami Beach moa dia anisan'ny malaza ary anisan'ny tena mahoraka amin'isika miteny zao. Miami Toamasina hotokanina sy hosokafana amin'ny fomba ofisialy anio, izany no resaka malaza ary izany koa ny resaka izay tena mampikaikaika ny maro ao anatin'ny tambazotra an-tserasera. Hitantsika amin'ny reto sary reto moa izany Miami Toamasina izany, raha mijery endrika hitantsika amin'ny reto sary reto dia tsy afaka miatsara velatsihy isika fa tena tsara tokoa ity toerana ity ary tena mahafinaritra tsy mena mitahiny amin'ny any ivelany. Tena raha toy ity daholo ny toerana rehetra maneran'i Madagasikara dia tena mahafinaritra i Madagasikara ary veloma ny lalana simba, tsy ho hisy ihany koa ireo olona sahy manarafako satria anisan'ny tena manara-penitra ity Miami Toamasina ity. Nohon' izany dia tsy hay ny tsy saotra ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina satria navita ity zavatra tsara ity. Na olona omena vola 500 sy omena vatomamy aza dia mahay mankasitraka fa vao may fa ity kopikolen'ny toerana anivelana ity tena mahafinaritra ary mendrika isaorana. Nohon' izany dia merci président, misaotra Andriamatoa Filoha. Miresaka an'izay Andriamatoa Filoha sy président zay isika dia ndeha isika hijery kely ny fanehoan-kevitra ity namana anankiray ity mikasika ny filoham-pirenenantsika, mikasika any président izay isorasorantsika isan'andro. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nataony manoloana ity sary hitantsika ity. Talanjona sy gaga ery ny firenena mandroso izay mbola tsy nahita ny filohan'ny firenena mahantra indrindra eran-tany. Ohatraohatra ny ahoana zany filoha tsy manana BPC mitondra vahoaka 30 millions zany sady mivanitika fiara be fa hangataka vola hoy fanambarana izay nataony ity zoky ity. Ny nahatonga izy nilazana izany moa dia hitantsika amin'ity sary ity fa tena misy filoha maromaro izay manatrika ny filohantsika ka izany no ilazany fa hoe talanjona sy gaga ny firenena mandroso izay mbola tsy nahita ny filohan'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany. Anisany azo lazaina fa tena mahasahisahy manakana fitondrana moa ity zoky ity ary anisany tena tsy matahotra raha ilaza momba ny filohantsika, filoha Jaina tsy iza moa izany fa Nirina Andry. Sahy izy tsy hay inona no tena mahatonga izy sahy nohon izy mipetraka any ivelany ve sa noho nahatezerana diso tafahoatra ka mangitaheta loatra ny fahamarinana ary malahelo ny vahoaka malagasy. Izany ny fahatsapany tsy hidirantsika lalina akory zay zava-misy zay fa ny azontsika atao dia tsy misy hafa tsy milaza sy mizara ny teny izay nomeny ho an'ny vahoaka malagasy indrindra ho an'izay mpanaraka an'ity chaîne ity. Mbola miresaka an'iny zoky koty iny isika dia mbola nisy fanakenana hafa indray no nataony ny mikasika
mikasika ny vaovao izay navoaka ny radio fanasiana diocèse Morondava. Nanao fanambarana moa ny radio fanasinana diocèse Morondava ny hoe asa fanorenana trano fiangonana vaovao Sainte Thérèse Antsoha Antsiraraka diocèse Morondava hoy fanambarana izay nataon'ity radio fanasina ity. Tonga nijery ny fivoarana asa taon'ny évêque ao an-toerana tsy iza moa izany fa Fabien Rahary Lamboniaina. Ary nitsidika ireo mpianatra ao ihany koa. Vinavina hotokanana amin'ny faran'ny volana septambra iny moa ity trano fiangonana vaovao ity koa dia mirary soa hatontosa soamantsara ny asa. Rehefa nivoaka io fanambarana izay nataon'ny radio fanasinana io dia avy hatrany naneho ny heviny izoky ary nanakihana avy hatrany ihany koa. Ndeha hijerevantsika izany fanakianana izay ataony izany sy ny hevitra izay navokany. Hoy izy nilaza ny heviny nanao hoe tsisy zavatra mampiasa lohany gasy raha tsy ny fananganana ny fiangonana. Dondrona nama reto mpiray-tanindrazana amiko reto ka hoy izoky rehefa namoaka ny fanehoan-kevitra tao anatin'ny pejiny. Izany hoe tsy misy zavatra izay mampiasa lohany malagasy afa-tsy ny fananganana ny fiangonana ka izany indrindra no ilazany fa hoe dondrona nama ny mpiray-tanindrazana amiko hoy izy. Dondrona ny malagasy raha ny hevitra izay tiany avoaka satria nity fiangonana ity foana ny mampiasa sainan'izy ireo fa tsy mba miasa saina amin'ny vidim-piainana izay tena midangana. Apetrakatsika ihany koa ny mikasika ny fanehoan-kevitra iny namana iny izay manakina mafy ny vahoaka malagasy ary manakina mafy ny mpitondra. Ndeha isika hiditra kely amin'iny fakitra Sofia any Mandritsara indray. Mandritsara dia mampirehareha vahoaka ao androna ny festival Sabotsy Be. Lanonam-be no niatrehana andehan'ny faharoa tamin'ity festival ity ary mitondra laza sy mampirehareha ny vahoaka ny Mandritsara ny fisian-tsenan'omby antsoina hoe Sabotsy Be. Tsena hionan'ny mpiompy amin'ny mpividy omby izay entina amelomantena sady fiharina mo ity resaka Sabotsy Be ity. Arak'izany dia nanokana fotoana manokana anamarihana ny lanjan'ny fiompiana omby izay i Andriamatoa Rabenevy Lafont miaraka amin'ny vahoaka ny Mandritsara ka nikarakara ny hetsika ara-kolontsaina izay antsoina hoe festival Sabotsy Be ny 4 sy 5 ary 6 Jona no andraisana ny andiany faharoa ho any ity taona ity. Ary tsara ihany koa ny manamarika fa isan'ny distriky be mpiompy omby indrindra i Mandritsara ary miantoka fagitra maro. Analanjirofo Aloatra Mangoro Sava amin'ny famatsiana omby raha teo ny tsenan'omby ao androna ity. Ity festival Sabotsy Be ity dia tsenan'omby ao androna izay atao indroa isam-bolana ary andrivon'ny mpiatsena tonga isaky ny tsena ary omby miisa 700 farafahakeliny no anaovana sera ara-barotra amin'izany. Lanonam-panjakana no nentina nanamarihana ny festival andiany faharoa ny andro ny zoma 14 lasa teo. Tonga nanotrona izany ireo nasaina ary misy solotenan'ny fakitra samy nanamafy ny mahazava-dehibe ny fiompiana omby eo amin'ny malagasy ireo rehetra izay nandray fitenenana tao amin'io festival io. Nanokatra ofisialy izany ny lehiben'ny distrika roa, Velomaro Faustin lehiben'ny distrikan'ny Mandritsara sy Todivelo Cyril lehiben'ny distrikan'ny Port Berger. Seho antsehatra ifandidiasan'ny mpanakanto maro no anohizana ny hetsika mandritra ny hatelona ary ny mpanakanto toy ny Salvapanga, Likokininika, Anisety, Dairotsaka, Siska ary Rotsimanina ihany koa. Mbola misy ao anatin'izany ihany koa Ilain Robert. Miara-miasa amin'ny komity mpanomana ny Telma Madagasikara sy ny Star Madagasikara koa dia ampahafantarina isika rehetra izay zava-misy izay any Mandritsara. Tompoko vavy sy tompoko lahy izay koa nahazontsika naroso androany koa dia mankasitraka anareo rehetra navitany hain'ny video hatramin'ny farany. Mbola iangaviana foana ianareo no mbola hanaraka ny video manaraka izay ratsaka misesisesy ato zay fa hametra-beloma izahay tsy tony alavan'ny resaka hody izahay so dia fianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma.